mpianatra Antirabe fa ny lycée communautaire ny Camp Robin Ambohimaso kosa dia lasa lycée mpanjakana ankehitriny efa voatendry ny proviseur dia ny tale ny CEG Amontoerana zay nakarina ho proviseur zany lycée ao Camp Robin Ambohimaso izany fa sekoly tsy miakina kosa ity manaraka ity dia ny sekoly Antanety be Anterok zay manana andiahy Maxime Ratoejanahary ho mpanorona ho mpanangana ary koa ho mpitantana manomboka izao fantatra eo amin'ny fanontamboko moa indiahy Maxime Ratoejanahary eo famokarana boky ihany koa ho fampianarana ambaratonga voalohany indrindrandrindra ary koa fantatra tamin'ny ilay fitsarana farany teo zay nampifanorana azy tamin'Andriamatoa Guillaume Claude efa niravina ny zavatra rehetra efa nilamina ny zavatra rehetra miverina amlaoniny ny fitantanana raha akapoka ho iray izay vaovao izay no arosony Liliane Randriambololona ho antsika amin'izao antoandro izao fianana Amerika fampalalamba nataon'Andriamatoa Maxime Ratoejanahary sy mpisolo vava azy Ramatoa Charlotte Ramanase mikasika ny raha tena sarotra profon'izany ny faharetana nandritra ny 17 taona ngarangidiny ary namoza Andriamatoa Rasoamarala Désiré Fidèle vady andefomandrina Andriamatoa Maxime Ratoejanahary niainy mihitsy tao anatin'izay adina trehan'izy ireo tamin'ny fitsarana izay raha fitinina indray-mbavany raha dia niainga tamin'ny fifanarahan'izy mivady sy tamina vazaha iray antsoina hoe Guillaume Claude mikasika ny collège Antanety be Anteroka izay tsy iza fa Andriamatoa Ratoejanahary Maxime ny tompony sy mpanorona azy tsy nidiratra akory nefa ny herintaona dia nohososeny ity vahiny ny fifanarahana rehetra tapitra nandalovana avokoa ny lalam-pitsarana rehetra ary dia resy tanteraka teo anatrehan'ny fitsarana Andriamatoa Guillaume Claude ankehitriny araky ny didim-pitsarana farany nivoaka ny voalohan'ny volana Oktobra 2024 teo nanomerariny an'Andriamatoa Ratoejanahary Maxime rehefa nivoaka ilay didim-pitsarana ary en Cour suprême toute chambre réunie tamin'ny 1er octobre 2009 teo dia izay no lalana farany zay afaka ho nalehan'ny monsieur Guillaume Claude no zany zany no fampiarana ny lalàna zany dia tokony ho tanterahana ilay didim-pitsarana zay mivoaka tamin'ny 2006 izay miresilier contrat fanarahany monsieur Ratoejanahary sy monsieur Guillaume Claude ary ihany koa mandroaka monsieur Guillaume Claude amin'ny toerana teo anatrehan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpampianatra ary nanomezan'Andriamatoa Maxime Ratoejanahary toky ny fanohizana ny fitantanana sy fanatsarana bebe kokoa ny sekoly izay naoriny sy efa notantanana nandritra ny 10 taona arak'izay didim-pitsarana izay akoatra ny fisaorany sy ny fianakavian'ireo rehetra nanampy dia niantso ireo tsara sitrapo anohy ny fiaraha-miasa amin'ny fanomezana aina vao ny sekoly Antanety be Anteroka ny tenany ho any ambositra indray isika renivohitry ny faritra Amoromania tonga somatsara any an-toerana ny fanampiana avy amin'ny filoha ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina fanampiana ho an'ireo traboina nandritra ny zava-nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny volana Marsa tamin'ity taona ity taty ravetrany miaraka amin'ny TVM Ambositra voaraindreo niarambona tamin'ny tolona ny vola fanampiana azy ireo avy amin'ny filohan'ny tetezamita mahatratraraka ambin'ny folo mianadamianaka izy ireo nisy ireo naratra vokatra fifandonana nandritra ny tolona natao teto Ambositra ny 4 ny 9 ary ny 7 Mars lasa teo telo kosa ny namony ainy tao amin'ny résidence ny faritra no nanoloran'ny lehibe ny faritra Moromania maître Mamirina Josoa Eugène ny fanampiana azy ireo isorana ny aman-dreny izay mitondra amin'izao fotoana zao izay nanome fanampiananay izay nananan'izao tamin'ny lavy tamin'ny 4 Marsa 2024 dia misaotra betraka ny fitondrana amin'izao fotoana zao mahefa indrindra ny filohan'ny président'ny tetezamita izay mitondra ny firenena amin'izao fotoana zao mpiara-miasa na ny lehibe ny faritra ireo atao amin'ny toerana Moromania izay nikarakara sy nahavita izay nahazao anay ny fanampiana misaotra betsaka koa amin'ny filohan'ny tetezamita amin'le fanomezany lalan'ny vola fa dia voarainay soma tsara ary ao moa dia mbola koa ny fanantenany amin'ny andro magnaraka fa dia misaotra betsaka tompoko marina moa fa tao aorian'ny fandalovan'ny ministra fanaparam-pahefana sy ny fanajariana ny tany Andriamatoa Ajo Andriananarivelo izay nanolotra ny fanampiana tamin'ny lehibe ny faritra Moromania no nahazahoana izao fanampiana ho an'ny arambona izao